Salama daholo andao ndray ara ho resantsika ny mahakasiky ny fanehoan-kevitry ny faneriso Herinevo sy Kotilala Maitsoambo amin'ny raharaha Romivos izay fantatra ankehitriny fa nivoaka ny vonja ary afaka madiodio ka afaka fotoana fohy dia mety todidoha aty an-tanindrazana izay taleny kabinetitra ny Andriamatoa Andry Rajoelina teo aloha ka izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovo trano miabone amin'ny chaîne-natsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa ny msitamatawatagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampiandrely isika fa avetrany tonga de vavany ndawary melony dirantsika amin'izay mahakasika ny pitsopitsony amin'ny fanehoan-kevitry ny faneriso Herinevo sy Kotilala Maitsoambo amin'izay raharaha Romivos zay dia ndaolo fantaritsika ireto vaovao tsara ho fantatra ireto izay fanehoan-kevitra n'olona vitsivitsy mo tamin'ity herinandro ity ka izay no resahana amintsika amin'ity tapany voalohany raharaha teleferika vola be nolanina tamin'ny teleferika ahafahana mahazo traktera miisa 540 sy ray alina hoentina hamokarana traktera vaovao miisa 80 miaraka amin'ny kojakoja ilaina amin'ny fambolena no tonga ary noraisin'ny ministry Ratoher John Sizelin ara-pomba ofisialy ny farany herinandro teo iny izahana ho zaraina sy aparitaka manerana ny faritra eto Madagasikara ireo fitaovam-pambolena ireo raha ny fampitam-baovao ofisialy hatrany andaondray hanao kajikady tsotsotra hoe manodidina ny 570 miliara ariary eo ny 320 tapitrisa dolara euro natontona tamin'ny teleferika ka raha atao hoe 80 tapitrisa ariary ny vidin'ny traktera iray dia mahazo traktera 540 sy ray alina isa izany ny vidin'ny teleferika tsara ny mampatsiahy fa 570 ny commune manerana nosy ka raha tsy nzaraina isaky ny commune izany dia mahazo traktera fito avy eo ny commune tsirairay dia anjarany rehetra no misaina hoe tena manome lanjan'ny fambolena sy ny famokarana ve ny fanjakana amin'izao fotoana izao tena mahay mifidy laharam-pahamehana ve sa ahoana araky ny fanehoan-kevitry n'ireo olombitsy raha nanao an'izay fampitahana mahakasika ny teleferika izay any marontsitra indray resaka zaza tsy ampitaona ankizy tsy ampitaona miisa 7 no tratra tany anaty bara amin'ny andro alina ary niraofy ny polisy ny alina zoma lasa teo iny mianadahy miambavy mihitsy moa izy ireo no mandeha manalazy amin'ny andro alina any mananjary indray trano maro no ravany afo ny takarivany sabotsy 3 aogositra lasa teo mbola tsy fantatra ny antony firehetana na hamaizana trano tao amin'ny fokotany Ambalankondry ity misa 700 mahery ireo olona traboina no ity hay trano ity trano misa 100 nopotika tamin'ny andro nisy any loza ny 520 amin'ireo no maikila fa ny 470 tsy maintsy narodana ndao am'izay ridirantsika ny fanehoan-kevitry ny faneriso Herinevo sy Kotilala Maitsoambo mahakasika ny raharaha Romivos fantatsika tsara fa ireto olona anankiroa ireto dia isan'ny tia maneho hevitra ao amin'ny Facebook ao ary hita ihany koa fa isan'ny manositra ny fitondrana izay mijoro ankehitriny ka samy nilazany heviny moa izy ireo mahakasika ny fahitan'izy ireo an'izay raharaha Romivos zay nilaza moa faneriso Herinevo fa no fahanana lainga indray ny malagasy tsy marina velively no nilazana fa no fafana ny helony rehefa nilaza izy tao amin'ny pejiny tao fa tsy nofoanana madiodio izany i Romivos fa nahazo ERS fandroahana ny gadra vahiny any amin'ny firenena anglisy hoazavaiko ho izy izay ERS zay io dia fandroahana na déportation expulsion renvoi olona teratany vahiny iray izay voaheloka ary migadra tany amin'ny tany Britanika mila didy efa raikitra ary efa voafetra mazava ny saziny mila mahavita iray ampahevatra ny saziny izy izany hoe 10 volana ny any Romi izay voasazy 20 volana ny 12 jona no feno 10 volana ny figadrany ary nanao ny fangatahana izy rehefa aveo manana iray volana ny gouvernoura ny fonja itazomana azy
hanomezana ny décision ary ny pénitencier ao amin'ny fonja io no mitondra azy any amin'ny aéroport sy mampiditra azy anaty avion sao mbola mieritreritra ny tokona ao Londres. Manao lettre d'engagement soniavina ary tsy mahazo miverina any amin'ny firenena Britanika sy Écosse ary Irlandy mandra-pahafatiny ilay olona, tsy mahazo miditra any intsony mandrakizay ary manaiky ihany koa fa tsy hanao appel intsony ny didy nivoaka ka raha efa nanao appel dia mila manao désistement amin'izay appel izay. Raha miverina any Londres na firenena Britanika dia voasambotra ary avy hatrany mamitany sazy miampy sazy pour crime vaovao indray na offense au royaume mahatratra 10 taona ny sazy amin'izay fotoana izay. Dikan'izay dia didy raikitra tsy possible hivoaka intsony ka hoe lasa madiodio indray na hoe afaka madiodio indray ilay voaheloka. Mandainga arak'izany raha nilaza fa voafafa ny helokany fa tena mifanohitra amin'izay confirmé ary tsy misy recours possible intsony. Tsy marina koa ny filazana fa tsy nahita proof mikasika azy ny didy mivoaka dia milaza fa tena meloka ary proof marobe no azo fa tsy iray ihany. Zay ary fa miandry izay hamoaka ny didy lazaina fa nanafahana azy isika dia hoy teo koa raha sahy hitory ny NCA sy Greenfield any Londres izy hoe manendrikendrika azy dia mbola namafisy ny fanirisoerana efatrany raha toa ka te hamaky ny didy nivoaka ny tsirairay dia naparitaka fanirisoerana evo tao amin'ny pejiny tao izay didy hafa izay milaza fa mitombona ny proof rehetra. Raha misy ny milaza mifanohitra amin'izay dia oka ihany koa hamoaka ny didy izay any am-pelatanana. Manoloana izay fanehoan-kevitry ny fanirisoerana evo izay moa dia maro ny malagasy no samby niezaka naneho hevitra nanao commentaire an'izay fanambarany fanirisoerana evo izay. Ao moa ireo milaza fa afaka ve sa tsy afaka dia ao ihany koa ireo milaza fa mety narary fo na ihany koa diso fanantenana angamba ny fanirisoerana evo manoloana izao fivoahan'ny Romy Vos izao ka izay no mahatonga azy manao fanambarana etsiroa ho ireo sasany izay mpomba ny fitondrana izay mijoro ankehitriny ka midika izany fa samy milaza ho manana ny marinany ireto olona ao anatiny antoko samihafa sy ao anatiny firehana samihafa ireto. Efa tsy mahagaga moa izany satria ao anatiny antoko mpanositra moa fanirisoerana evo ka mety izay no mahatonga azy sy manosika azy hanao an'izay fanambarana izay. Nilaza indray koa lehilahy Maitsoambo tao amin'ny pejiny tao nanao fanambarana toy izao afaka madiodio hony tsisy ary ny mpanao gazety ao amin'ny tanàna ao moa zany ka tsy manao fanadihadiana akory fa dia miteny fahatany fotsiny hoy koto tsy ilana andrilerony mpanao gazety akory tsy manao izay fanadihadiana izay hoy izy no avoakany ka lasa ry fanirisoerana evo indray no manao fanadihadiana etsiroa hoy hatrany ikoto raha vantany vao nahita sy naheno an'izay fivoahany Romy Vos sy ny fonja izay. Eny io moa zany tsy mahagaga raha toa ka manao an'izay fanehoan-kevitra izay ikoto satria ikoto dia isan'ny olona izay tsy mankasitraka ny fitondrana izay mijoro ankehitriny ary rariny sitsy ny ikoto raha toa ka hanohana an'izay fanehoan-kevitra izay nataony fanirisoerana evo izay mahakasika an'izay fivoahany Romy Vos ny fonja izay. Izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéontsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefa any amin'ny sisy tao matabatagazy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia amin'ny rarisoa.